Raha mbola misafotofoto moa ny daty anatotosana ny fidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany dia mitohitra any kosa ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana solombavam-bahoaka ary mbola voatazona aloha ny daty ny 10 ny volana Jona daty fandraisana farany ny antota taratasy filatsahako fidiana volana avy hatrany amin'ny sany tsirako tarsan. Hatramin'ny androany dia mbola mijanona ny datany 15 Jona amin'ny 10 ora hariva amin'ny fotoana farany andraisan'ny eo anivon'ny Novek ny antota taratasy filatsahako fidiana solombavam-bahoaka raha ny fanazavana ny eton'ny tompona andraikitra eo anivon'ny Novek ao amin'ny distrikta Antananarivo faha-efatra. No marian'ity tompona andraikitra ity ihany koa fa tsy mbola nisany nametraka antota taratasy filatsahako fidiana solombavam-bahoaka eo anivon'ny Novek Antananarivo faha-efatra. Raha ny eto anivon'ny Novek aloha hatramin'izao tsy misy toromarika manokana. Fa ny daty efa mipetraka hatramin'izay ihany dia ny 10 volana Jona ny fara-pametrahana izy amin'ny 10 ora hariva. Amin'ny fahavitrihan'ny kandida miezaka taratasy angamba tsy dia any loatra ny tiako resahana mavitrika ve ny kandida fa ny fahavitrihan'ny olona maka ny certificat d'inscription sur la liste électorale izay aloha zany zao misy hatreto. Fa ny mametraka dossier tsy misy loatra amin'izao fa hoe hiandry an'io versa miandry fivavahana manaraka. Ny tsy fisian'ny tena lalàna mazava izorana amin'ny fifidianana no anisan'ny antony lehibe mbola mampisalasala ny kandida izay rotsaka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy hametraka ny antota taratasy filatsahako fidiana. Anisany nanamafy izay ny Dr Andremaolo Sanchul solombavam-bahoaka lany tao amin'ny distrika voalohany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany. Fa misy ny fandaminana mikasika n'izay hoe filatsahana solombavam-bahoaka zay fa naizana zany aza somary sahirana ihany zahay satria dia raha mahita fa hoe ahemotra ny fifidianana voalohany amin'ny filoham-pirenena noho izany araka voalaza minisitry ny atitany dia tokony mihemotra daholo koa le fifidianana rehetra hatramin'ny fametrahana ny dossier zany taratasy filatsahako fidiana ka eo somary manahirana anay satria na ny décret aza didim-panjakana manemotra an'izay fifidianana izay mbola tsy nosiny avy ny Andriamatoa Prime Ministre hatramin'izao tsika miteny zao ny dikan'izay dia hoe hihemotra marina ve sa tsy hihemotra. Marihana fa raha araka ny lalàna misy dia manana sata manokana ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny distrika enina andrenivohitra ary solombavam-bahoaka